Inona hono za mampitakisakisina kely mampiantanta kely aso sa malala keloko tsy foky so ino za oui lasa ho an'ny Misy oui lasa ho an'ny sa misy jeu zay tena tiana isikambana sy le somary dia nefa amin'ny ordile izy rehefa mila mandoto vola ohatriny ohatriny antina virgule 99 $. Tiako sachette Raha malaky ianao bien sûr quel type de jeu Minecraft. Minecraft bon fa tu veux une petite solution d'accord on va essayer avec la carte de papa. Raha tsy manaiky izy Non, manaiky izy. Manino izy tsy anaiky. Oui, je sais. Le frère. Ianao zao ndraisika dia ianao zao nitsoky eto. Tu me montres le jeu après? Bravo Loulou. Ah. Sahala izy tsy misy abonnement fa tonga dia vidinao fotsiny. Salama daholy nataoko ty vidéo ty za moa zany nanao azy fa tonga tampoka eto Grécie dia lasa manao an'le izy zay Grécie rehefa nanao recul kely satria za tsy nafantatra mihitsy ny impact an'le vidéo teo aloha izay efa tsy haiko 3-4 jours iny satria comme tous les autres vidéos de efa mpandefa vidéo ihany tsy mbola nisy olana de rehefa nidinihako le izy teny anany ny olona zany za mbola tsy nahita publication mihitsy fa juste capture fotsiny satria za j'ai très peu d'amis sur Facebook je crois dans les centaines angambanisy zay de hitako fa nivexe be anareo le zavatra nataoko publier ny vidéo mifanoroka molotra amin'ny zanako lahy 13 ans de maintenant je tiens à m'excuser publiquement raha ohatra ka tsy hoe raha ohatra fa nanimba fiainan'olona nanimba fomba fijerin'olona nanimba fisainan'olona be mihitsy no nahita ny vidéo ako genre hoe ohatra ny vidéo ana tsy haiko zany hoe manadaladala zaza tsy ampy taona zany manao vidéo tsy montina Facebook manao pédophilie comme vous avez dit dans les commentaires sasasasany hitako de nandray ampleur be koa le izy après mon vidéo parce que j'ai répondu à vos commentaires. Ces commentaires teo de nivaliko à ma manière izay tsy de tsara loatra ny fomba findresafako ny azy sy ny fomba ninazako anazy ka za mialatsiny amindreo olona rehetra izay na tsy aro tena ho voa mafy tamin'ny vidéo ako iny na tsy aro tena ho naratra be fanahiny ary tena tafitohina mihitsy fa manomboko zao de tsy publier ny resaka vidéo amin'ny vie privée ohatran'ireny fa zavatra tsaratsara no publier koa raha ohatra ka ipublier za tsy montina sady tsy matotra amin'ny maha hoe mpitaiza zanaka satria eto le zanako eto amin'ny mampitaiza zanaka ana ny zavatra nataoko de lako tsiny aminareo rehefa vita ty mba hanapolofoko ny bonne foi ako na de efa haiko ara fa hoe niparitaka be zany ny vidéo ana namaliko azy sy ny vidéo ana mianaka de ho supprimeko moa zany le izy de minsomana tena aho fa tsy afaka anarina zay dégâts ataoko akory satria moi-même au début j'étais pas
je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur. Fa kosa hiezaka ako amin'ny alalan'ireo contenu c'est ho publieko zany mba tsy hamerina ireny erreur ireny intsony satria tsy ny olona rehetra no afaka mahazaka azy. Moa ny Facebook nataoko public amin'ny olona fa tsy nataoko privé entre amis. De zay je tiens vraiment vous faire passer mes excuses sincères que la réponse sur ma vidéo était un peu trop exagérée et surtout trop agressive. Nefa ny za ihany no nandrehatra an'le afo. Et je tiens aussi à m'excuser devant toi, qui est mon fils, que ce n'est pas vraiment très exemplaire ce que j'ai fait. J'aurais dû, comme tu as dit, ne rien publier, mais ça s'est passé comme ça. De ozy ny fiteny malagasy hoe soa lavo ay amindra de ranondraraka tsy azo rofina fa mialatsiny aminareo, mialatsiny mialafondro satria dia déplacé loatra ilay zavatra nataoko ary tsy mety re vidéo reny ho an'ny reny mitaiza zaza. Na de fa zay ary fomba ny mianaka de ezahana zay ho approprié kokoa na de tsy ho publiena amin'ny Facebook ary de aza matahotra zay ovinanto eo fa ho an'ny olona mahafantatra anahy de mahay izy hoe iza moa za de tsy misy risque ho an'izay vinanto satria za tena tia olona de vinantoko mazava ho azy fa ho zanako vavy. Et je vous remercie vraiment. Tu as quelque chose à dire, Chrissy? Vas-y. J'ai déjà un grand garçon. La vidéo précédente n'était pas à vous vexer ou vous rabaisser, alors je soutiens ma mère et je m'excuse auprès de vous pour elle, je m'excuse aussi et merci chérie. Je la soutiendrai. Donc pour se respecter, on ne publiera plus ces contenus sur Facebook. Ok. Juste avec une petite souligne quelle fotsiny hoe zaza Grécy zaza Grécy zany taizany Grécy rery foana tany équipe Grécy de efa ny survivre zavatra nahavesatra be parce que son père l'a quitté de fusionnel be ny relation ny mianaka hoe Chadme hoe tena en plein temps présent en Grécie fa ezaka zany satria ny kritika anareo zavatra ny teneninareo de tsy possible mihitsy zany hoe misy olona 10 000 personnes de ny 9 000 amindreo miteny de hoe ho diso daholo kosa. Non du tout, tsy diso fa ho raisiko le izy tena ho raisiko anatra personnel de encore pardon mialatsiny amireo ray mpianakaviana vexé hono nefa lasany amin'ny vava samy manana le vidéo le tsy haiko zay anany satria za tsy mahita efa lasa 24 heures maday eto tsy napoziko mihitsy ny ampleur an'le izy fa za tsy miteny hoe fa fo le vidéo satria le vidéo de toute façon efa lasa be le izy fa kosa anatra ho ana le izy de makasitraka indrindra. Bonne soirée. Amin'ny foko manontolo ny anaovako an'izay de nisy tao anaty vidéo teo zany teny hoe atsoy aty le gendarme mba ho avy aty amiko et je demande pardon aussi auprès de chez IGN. Je n'aurais pas dû vraiment évoquer votre nom même si on vous a identifié dans les vidéos. Et je crois que tena hoe lesona
Et ça me mûrit vraiment d'avoir vécu cette expérience avec vous. Hein. Dia misaotra betsaka fa tsy taiko izay ho tenena fa tena hoe mialatsiny dia mangataka je m'excuse auprès de vous zany. Zay ny tena fotoatin'ny vidéo ako fa ezahana tsy hisy ohatran'ny intsony ary tsy ahita ohatran'ny intsony rehefa zavatra tsara sy mahafinaritra no eritreretiko hoe ny publiena fa tsy nieritreritra ny hanimba anareo na hifixe anareo. Dia makasitraka indrindra dia bonne soirée, n'est-ce pas bébé? On dit bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci de nous avoir écoutés. Hein. Merci de comprendre surtout. Et encore merci. Hein. Je crois que pour certaines personnes, ils vont avoir besoin de temps disons, pour réfléchir et pouvoir nous entendre notre excuse, mais on vous remercie quand même de nous avoir écoutés. Bonne soirée.